Ampiavana indray tompo klasy tokovavy ny tsy dia nitokatranao amin'izao takarivany talata fa 4 ny volana jona 2024 izao. Arabaina isika malagasy natratra izao asaramanitra izao. Kosatrimo vao avy nakalaza ny fetim-pirenena isika dia iompana betsaka amin'izay indrindra ny fampalalam-botsika amin'izao takariva izao. Toy ny isan-taona dia nikarakara lanonana ny fiadiana ny Repoblika taoria ny matso lehibe no totosaina tetsy Mahamasina ho fanamariana indrindra ny fankalazana ny 12 taona ny verenan'ny fahaleovantena tamin'ny Madagasikara. Nisy nandritra izany ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena ka toy izao manaraka izao ny votoatin'izany izay tateriny namana Marc Antoine Tsirakotoarsan ary Mamy Rasamuel. Ny fametrahana ambony tombotsoa-pirenena sy ny fiarovana tranon'ny fiandriana-pirenena ary ny fifatoana amin'ny fampandrosoana io no hivohitra tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena Andriamatoera Rajoelina androany atoandro teny Avoloha nandritra lanonana ny karakarain'ny fiadadian'ny Repoblika nanasana olo manan-kaja sivily sy miaramila. Tsy fotoana ny fampiresahana sy ny fahakalana izao raha ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika satria ireo no nahatonga ny fahatran'ny Madagasikara ary lasa nanimba ny soatoavina malagasy mihitsy aza. Izay fikajiana ny filaminana sy ny fitoniana ary ny fampihavanana izay indrindra no nahatonga azy hoy ny nambarany nampandefitra ny ampopony ho tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Miady ho an'ny fahafahana mantsy ireo ray aman-dreny nanolotra fahatezara sy fahamorena misedra ny mafy ary mijoga mangidy ambony taona miatitra ny tsinjavylena ka efa tsy fola nandefitra satria mety amin'ny fiavakan-drazana sy nanana lay ampo iavoteny ka todo sy tamitanjona dia fiverenan'ny fahaleovantena. 20 taona lasa zay no nanakoato ny fampizarana ray aman-drenitsika miaran'izy ireo ny farantenanany amoavy fa hoe ao an'izao fahaleovantena izao dia isanatra an'izay i Madagasikara. Dia tsara fahatena malagasy anjaka ny fihavanana iroborobo ary anamby amin'ny fampandrosoana firenena ny sopa sy ny maha-malagasy na ny toe-tsainy na ny fomba amam-panao. Tonjaza volanana mindray anefa tamin'izany mbola niateritra tamin'ny enti-tantana sy ny fiantsinandoko ny badabada ny demokrasia vao mizara ary sy nalefy mizarazara ao-anjakana ka nisinda ihany lay fiarahamentana sy ny firaisankina. Lasa nazovana ny adina politika nampisambosamaka ny fiarahamonina anka lay fahalevana no natsombadika ho fahalovana eo amin'ny fanotodonana nakany lalatsisy ny demokrasia. Taona foson'emotra ny firenena navita izay 20 taona izay. Samy toraika ambany rehetra fa nisy figadran-trano dia nivoka-dratsy ny fambolena krizy sy ny fifanganana teo amin'ny asa fampandrosoana. Hitantsika izany tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa teo sandianaky ny vahoaka malagasy kosa ny tsy nahatafilotra antsika tao anatin'ny vovon'ny vontolo sy ny fanampitena andavo ny firenena. Fotoana fanarenana ny firenena sy fanomboana ny tena fampandrosoana maharitra izao tomporay sy tompobavy. Nitsaivy ny filoham-pirenena ihany koa androany niezaka vita sy ny lalana anjorona nandritra ny 5 taona ny tantan'ny firenena malagasy. Ny fametrahana fotodrafitra asa fototra sy ireo tetika asa fototra no ny masono izy ahafahana mampandroso ny firenena malagasy. Na teo amin'ny lafiny ara-toe-karena na sosialy na ny angovo indrindra fa ny fambolena sy ny fiompiana dia hitsasoritra teny foana ny rafitra entina mampandroso amin'ny fomba maritra ny firenena. Izany anefa hoy izy dia mitaky filaminana sy fitoniana. Ary ao anatin'izay fikatsahana ny mahasoa izay no nametrahana ny vina fisandratana 24 izay niantsony indrindra fanomezan-tanana anoezana sy hanamafisana ny dingana efa vita. Eo amin'ny lafiny fifidiana kosa dia nanamafy ny filoha fa tsisy faniliana ary atao anaty fanajana ny lalàna tanteraka ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Niavaka ny fety tamin'ny indray midoraka ity teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha satria ny filohan'ny Repoblika irery ihany no nanana anjara fitenenana. Taorian'ny mivavaka dia afaka nankafy ireo artista tonga nanafana ny lanonana ireo vahin'ny filohan'ny Repoblika mivady tamin'ity androany ity.